androany zany natao ny remise de l'eau an'le olona zany a zay sarinana tamin'ny tirage au sort amin'ny lokabe Orange Money. Io lalao lokabe Orange Money io zany a lalao zany natao amin'ny mpitily Orange Money eto Madagasikara zany. Mampiasa Orange Money fotsiny zany le olona dia tonga dia efa tafiditra ao anatin'le tsika hoe urne zany a izay atao tirage au sort zany isan-kerinandro. Dia androany zany a ny le remise de l'eau voalohany a dia gagnant anankitelo zany a no nahazo an'le loka androany zany hoe le loka io zany a mitovy daholo ho an'izy telo. Moto scooter zany a miampy casque dia miampy carburant ana 50 000 ariary ho an'ny gagnant tsirairay avy. Dia ny lokabe Orange Money io a mbola mitohy nanomboka tamin'ny 4 novembre izy io a ka mitohy hatramin'ny 5 décembre. Dia isan-kerinandro zany a manao fisarihana zay a dia manao remise de l'eau ohatran'izao zany. Zay angamba globalement zany ny loka Orange Money. Zany hoe androany zany a ny remise de l'eau voalohany zany hoe mbola misy herinandro efatra mbola ahafahana manao milalao zany amin'le lokabe ka ahazona mbola ahazona misy moto 20 mbola miandry atsika amin'ity jeu lokabe Orange Money ity. Tsy misy fetra mihitsy zany le izy na iray fotsiny ara no ataon'le olona ka tafiditra anatin'le ataontsika hoe opération zany a valable ao amin'le izy. Na ray fotsiny ara ny ataony a dia tonga dia efa tafiditra anatin'le urne zany ny numéroany. Dia tsisy fetra mihitsy le izy. Manao dépôt a, manao retrait a, manao mividy zavatra eny amin'le toerana mandray Orange Money reny a, mandoa facture a. Maro bebe zany le service Orange Money zany amin'izao. Dia na iray amin'izay fotsiny ara ny ataony a dia efa tonga dia efa tafiditra ao anatin'le urne izy. Zay efa misy ny règlement de jeu zany efa azo jerena ao anatin'ny site internet ny Orange a ao daholo zany ny détail rehetrarehetra mikasika amin'le jeu. Dia raha misy mila fanampanazavana le olona ankoatran'izay a eo ihany ny réseaux sociaux anay a manana page Facebook zay Orange Money a dia misy service client Orange Money 303 azo antsoina tsara mihitsy a anontaniana an'le ohatrana fomba fanaovana